ho aminareo hatrandry avana ny fahasoavana mampihetanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny ten'Andriamanitra ifampahirezatsika ry avana dia arak'izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 ka ny andininy 9 hatramin'ny andininy 10. Milaza ny amin'ny nanirana ny Paoly apôstôly ny antsoina azy mba andeha hitory ny filazantsara any Makedonia, ary izany ry havana no raisitsika amin'ity anio ity angalantsika vatsim-panahy entintsika miatrika ny fiainantsika indray. Efa nahita an'ireny antsoina hoe balizy ve nareo ry havako? Eny amin'ny lalana reny zany dia misy ny balizy tsangana isaky ny lalana, karaha mbola be mokondoha ianao na miziriziry efa hitanao hoe balizy io, dia efa miteny hoe tsy azo andehanana ty dia mbola mandeha ianao, dia tsy maintsy mitsingidina ianao dia mety efaratra amin'ny fahafatesany zany. Fa ireny balizy ireny ihany koa dia milaza ny lalana tokony hizorantsika hoe atino izy anatrarantsika ny tanjona izay kendrena ho atao. Eto amin'ity soratra masina ity ry havana dia ahitantsika ny tanjona tian'Andriamanitra ho ataontsika dia ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Fa eny an-dalana eny ihany koa amin'izany fitoriana ny vaovao mahafaly zany misy balizy apetrak'Andriamanitra ka hitenenany hoe raha mieritreritra ho atianareo tsy han'ny lalana fahary. Ry havana malala ho amin'ny tompo, inona no hafatra azontsika raisina avy amin'izao tenin'Andriamanitra izao? Ny voalohany indrindra ry havana teny hoe maneke hotarian'ny fanahy masina. Maneke inona hoe? Maneke ampahatsorana mba hotarian'ny fanahy masina amin'ny lalana rehetra, amin'ny fiainanao rehetra, maneke hotarian'ny fanahy masina. Dia ahoana zany? Ekeo ny sakana ataon'ny fanahy masina amin'izay mety fandahara-potoananao sy fikasanao efa napetraka ao mialoha. Enjana ane zany ianao zany efa manana programanao. Tonga jerentsika eto amin'ity soratra masina ity ary rehefa norarano ny fanahy masina tsy hitory ny teny tany Azia, ny eritreritra ho any Turkia amin'izao tsika miteny zao zany ny eritreritra ho any Turkia Paoly dia ireo daholo misy tanàna reo sarosarotra ihany manonona azy Frigia, Galatia, Misia, iza koa anankiray, Bitinia, zay nia rehetrarehetra reny zany mieritreritra ho any zany Paoly apôstôly efa mipetrapetraka mihitsy ny planany hoe eto dia ary dia matory ary dia makary efa milamina zany planiny zany, nefa tsy navelan'ny fanahy masina andeha ho any izy, tsy navelan'ny fanahy masina andeha ho any izy. Dia inona nataon'ny Paoly apôstôly? Nanaiky n'izay fandaminana izy. Zao ry havako, eo amin'ny fiainantsika koa misy ohatr'izany, misy zavatreritreretintsika atao, ndeha hianatra hanao dokotera, fa tsy avelan'Andriamanitra manao dokotera ianao fa asainy manao pastera. Hitanareo moa zany lalana zany misy rangahy zay zao teren'ny mamany hanao droit izy, hanao magistrat. Le raha namany io mba nanana ny heviny ihany koa andeha hanao philo any Tuliara, dia zany mba tia philo be le raha namany, dia tsy maintsy manaiky ny teny ray aman-dreny moa, dia nianatra nanao droit, vita ny hatrany amin'ny lisansy, satria ny faniriany dada sy neny ianao mazia, hanao magistrat. Ny dadany koa tamin'izany vanim-potoana zany dia tena tanana ankavanany mpitondra fanjakana,
dia ohatran'ny tananakavanany mpitondra fanjakana rehetra io dia misy niketrano an-trano dia inona ny tranga karakarainy dada tany dia nanao fanadinana hiditra eny amin'ny Fjkm tsy mahay matematika mihitsy zéro ny matematikany tsy nanoratra mihitsy fa izy ny fahatelo amin'ny afaka soma tsara tanteraka ny sitrapony dada saingy tamin'izany vanim-potoana izany niaraka afaka fanadinana tany amin'ny fara Fjkm moa zany amin'izao tsika miteny izao no afaka fanadinana tany amin'ny toeram-panomanana mpitandrina ny safidy no ho any amin'ny toeram-panomanana mpitandrina ny bourse raisiny 11 000 francs tamin'izany fa raha tany amin'ny Fjkm izy na ny fara tamin'izany nandray pré-salaire fa raha faratsiny ianao anaka ozy le dadany mba administrateur civil fa ny sitrapon'Andriamanitra tsy makany fa makary azonareo ve zany resako zany eo amin'ny fiainantsika misy en'izany misy zavatra keny renao efa napetrapetraka ao tsara ny planina ity dia eto dia makary dia zao no ataoko zao ny programako amin'ity zao ny faravan'Andriamanitra amin'ny ora faran'izay aingany zany tsy an'ny lalana tsy an'ny lalana dia indraindray be menimenina ary raha fahafatesana ary mety mitranga dia manome tsiny an'Andriamanitra dahoana mofa torabata avy any an-danitra zany n'Andriamanitra ivavahatsika tsy Andriamanitra mitoratoraka zany manome tsiny an'Andriamanitra dahoana mofa hitiny miakandrefam-baravarana rehetra tsy ariavana ny planina an'Andriamanitra tsy voatery fanaraka amin'ny eritreretintsika eto zany dia hitatsika zany dia ahoana ary no atao ny tokony atao ry havana raha ohatritsika maneke ho tarihan'ny fanahy masina ekeo ny saka natao ny fanahy masina amin'ny fandaharam-potoana rehefa manao ianao zanao an'izao ka tsy tanteraka iny aza be kiry iny ihany no mbola atao kato efa misy volako mitso katoko ka ity efa natao tiako manala baraka ty valao toizana dona mirindrinao ianao aza mieritreritra an'Andriamanitra ibedy amin'ny alalan'ny teny ohatra zao tsy izy ho ahany tsy hiteny aminao ohatra zany Andriamanitra fa rehefa sakana an'Andriamanitra ny asa anankiray ataonao tana miova lalana misy vocation tadiavin'Andriamanitra misy ampatalovin'Andriamanitra fizahatoetra faran'izay mahamay ianao anjaranao no mieritreritra hoe sao dia tsy tiano izy fa rino izy noho izany amin'izay ataonao rehetra anontanio aloha Andriamanitra ahoana hoe amin'izay rehetra ataonao anontanio izy zero tsara angeny nataon'ny Davida tantara voalohany toko 7:1 zany ny fahombiazan'ny Davida teo amin'ny fiainany ary tiako mba hananantsika kristianina koa Davida zany izay mahay miady mpitaritafika fa rehefa andeha hanafika izy tsy avy hatrany izy dia mandeha araka ny sainy be fotsiny amin'izao fa manontany an'Andriamanitra izy ahoana hiakatra ve izay ho asianay ve ny Filistina dia miaino an'Andriamanitra izy dia rehefa miteny Andriamanitra hoe miakara dia ny Filistina no asio voalohany zay Davida vao mandeha manafika eo amin'ny fiainanao ry havana marina fanomen'Andriamanitra saina isika afaka mieritreritra fa alohany anaovanao asa anankiray anontanio aloha izy anontanio aloha Andriamanitra izay aloha ny voalohany indrindra rehefa anontany an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izany ny valiteny omen'Andriamanitra anao tsy amin'ny alalan'ny nofy fa amin'ny alalan'ny soratra masina amin'ny alalan'ny inona hoe tadidiko ilay soratra masina hananany kirika ny endry sy ny tsy endry trosa aho dia nanao pastera ahoaza tsy lasa magistrat tsy lasa administrateur civil fa lasa inona pastera zay ny ravana
Antanio aloha Andriamanitra. Ty misy bizina atao varotra sokatra. Da antanio aloha Andriamanitra mety ve ty? Efa sakanana ihany mbola tsy mety fa mbola miziry ty ihany tena izy ty. Mandania tena. Antanio aloha Andriamanitra. Rehefa tsy mety tandremy fabalizy mivadika any ianao rehefa tsy mitandrina. Fa ny faharoa, i Paoly ry havana ao amin'ny Romanina 2:17 dia nanana fikasana ho an'ny Roma. Dia rehefa tsara ny stratejian'ny Paoly apôstôly amin'ny fitoriana ny filazantsara, tsy zay ao andohany eo akory no tanterahana. Fa ny teny mihitsy izy hoe hipiry any te ho any aminareo an'ny Roma, saingy voasakany izany. Ny Romanina 2:17. Indraindray ry havana tena mba mieritreritra na hoe ity no asa tian'Andriamanitra ho ataoko. Ity ny asa fanimpoko tanterahako. Ity ny mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ataondohako. Fa tsy voatery izay ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mila manontany tsara an'izy Andriamanitra. Fa ny fahatelo ry havana, amin'ny asa fanimponao, amin'ny fiainanao andavanandro, amin'ny iraka na ny mission an'Andriamanitra anao, meteza ho batay ny fanahy masina. Meteza ho inona hoe? Hitanareo filazantsara ka Luka 2:1-7 na ny Mateo 2:1-1 any koa. Dia nety ny fanahy masina nakany anefitra i Jesosy. Raha ny teny fototra ry havana, teny grika, dia ny bataina ningaina mihitsy Jesosy dia netina tany anefitra. Ny bataina mihitsy zany, bataina, ohatra mibata moto reny zany. Tonga dia netiny ery. Ry havana malala ao amin'ny Tompo. Rehefa manaiky ho tarihany fanahy masina sika, meteza ho batainy ny fanahy masina. Tonga dia batainy ianao, ampanaovina ny mission izany irahany ianao, makany anefitra ohatran'i Jesosy Kristy. Rehefa tonga any anefitra ianao dia miomana amin'ny fizahan-toetra ohatran'ny nanjohan'i Jesosy Kristy. Miomana fa manafika anao ny devoly. Ny tena kristianina ry havana dia tsy natao hatahotra devoly. Fa indraindray ianao hoentin'Andriamanitra hisedra ny devoly. Azon'Andriamanitra atao anie tsy nanisy devoly eto ambonin'ny tany. Sa honozy nareo? Tsisy mihitsy ny devoly, tsisy. Fa fanahinain'Andriamanitra nasiana ny devoly mba izahana ny toetranao, mba hahatonga anao mafiorina amin'ny finoana. I Jesosy ary no entiny tany anefitra dia ho avy ny devoly hamely fakapanahy maro amin'ny Jesosy. Fa io Jesosy nandresy an'ireny fakapanahy natao reny. Mety hampandalovan'Andriamanitra fizahan-toetra ianao. Ny mahasamy hafa ny fakapanahy sy ny fizahan-toetra ry havana, ny fakapanahy dia ny devoly no manomana azy mba hahatonga anao ho lavo, mba hahatonga anao ho enjera, mba hahatonga anao hitaraboka, mba hahatonga anao ho faty. Zay ny fakapanahy. Zany hoe manisy hoditra akondro izy zany. Fa ny fizahan-toetra kosa Andriamanitra mihitsy no manao azy mba hahatonga anao ho afaka fanadinana ka ho mpandresy eo amin'ny fiainanao. Entin'Andriamanitra anao batany ny fanahy, batay ny soamatsara anao. Zay hoe tarihan'ny fanahin'Andriamanitra, ampandalovin'ny fizahan-toetra. Io le tenain'ny pastera tiana foana hoe sahy mangataka fizahan-toetra mba ho afaka fanadinana ianao. Tsy mitovy ny olona tsy nanao examen sy ny olona nanao examen. Le rangahy anankiray nitantaraiko anareo teo, satria tamin'izany vanim-potoana izany aremany dadana na 0 ary ny matematikany, na ninona izy? Afaka ihany izy. Afaka ihany izy. Zany hoe na tsy nandalo tena examen ry, afaka fahatany amin'izao. Fa ianao ry havako, tian'Andriamanitra ianao handalo fizahan-toetra mba ho tonga amin'ny fahatanterahana ho amin'ny tsara kokoa. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, tena
tian'Andriamanitra ho amin'izany sika eo amin'ny fiainantsika. Mety misy zavatra eritreretinao atao. Za mieritreritra mety ho any États-Unis. Zay mba fandrina Andriamanitra ataovy tonga any États-Unis afaka mizaka ny zoam-pirenena Amerikana na dia sarotiny amin'izany ary Donald Trump. Ny valim-bavaka azonao tonga dia makany nosy be mandeha bus. Ekeo fotsiny zany. Fa misy planina n'Andriamanitra andana amin'ny torony filazantsara etsy nosy be. Zany ravana. Mety misy ohatr'izany koa ao amin'ny asa manandraharaha saninao. Ianiny Andriamanitra mba tiako ho vady. Mba meo vady Andriamanitra. Ianiny mihitsy no fisoko isan'alina isan'alina mihitsy. Valim-bavaka avy amin'Andriamanitra manoka tena tsy manambady ianao fa mitaizany zanaka nabavinao. Mety mitrango zany rehetrarehetra zany. Mila manaiky an'izany tsika ry havana. Zao no tenin'ny pasteur Fjkm. Tsy niteraka ara-biolojika izy mivady. Dia mampianatra anay moa izy zany tamin'ny fotoan'andro. Dia zao nareo very dada sineny tsy mba malahelo mihitsy hoe tsy niteraka. Dia zao no valiteniny hoe zao ry zanako. Raha nomen'Andriamanitra zanaka nateraka izay mivady tsy afaka nitaizanareo rehetrarehetra ireo. Tianay kokoa naloky ny kibonay no ianareo. Ka mba hahatonga anay izara ny fitiavanay aminareo tsy nomen'Andriamanitra zaza naloky ny kibo zay fa ianareo ny zanakay. Tena marina zany. Zay mivady ireo mba nieritreritra anana zanaka lahy. Zany moronena. Tena mba fanindrinay mivady ireo ny anana zanaka lahy. Fa tsy nomen'ny tompo zanaka lahy mihitsy tsy mba nanao an'izany fanabeazanay zany hoe atao akory. Tsy nomeny lahy kely. Misy manao fikarohana moa amin'izao any evanjelistra satria vizana izy le mitondra fiangonana be dia be dia tsy mety miteraka lahy. Zay zany misy manana zany fijerana fikarohana zany anthropologie biblique zany. Fa io rehefa tsy men'Andriamanitra mieritreritra amin'izay raha zany no men'Andriamanitra zanaka lahy amin'izah marary fo ty zany maty alohan'ny zanako lahy. Azonareo ilay izy? Fantatr'Andriamanitra ihany ny mahasoa. Ekena ny fandaminan'Andriamanitra. Ekeo ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Ka rehefa manisy balizy Andriamanitra aza miinsista. Fa ny anankiray faharoa ry havana. Atsika raisina amin'ity soratra masina ity. Dia zao mandehana amin'ny toro filazantsara araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mandehana maninona hoe? Araka ny sitrapon'Andriamanitra. I Paoly apôstôly ene ka efa nanoka tena hitoro ny filazantsara. Efa vita ny daholo ny drafitra rehetrarehetra mipetrapetraka daholo ary dia makary dia makany Frigy dia mandeha ny Galaty dia tonga hatrany Filipy. Zany hoe Torkia ray manontolo no hitoriana ny filazantsara. Fa tsy izay aloha ny planina n'Andriamanitra. Amin'izao tsika miteny izao ane i Torkia dia tsy misy kristianina na ray azy. Lasa silamo daholo ny any Torkia. Fa ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy hany fa mandehana makany Makedonia. Zany Makedonia zany any Grèce zany miala 200 kilometatra miala ny Torkia na miala nyreto toerana ireto. Mbola tsy isy roplanina tamin'izany. Iny zany Paoly apôstôly irahana andeha hitoro ny filazantsara any amin'ny tany faran'izay lavitra, any amin'ny tany faran'izay tsy mino n'Andriamanitra koa tamin'izany vanim-potoana zany ary toerana manana ny maizy azy zany Makedonia zany. Ravana malala ao amin'ny tompo. Irahan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiantsoana vocation sy ny mission ny iraka lehibe ny rahan'ny tompo atsika andeha hitoro ny filazantsara. Tsy agegenana eny Atsimon'Imahamasina mandeha mitoro ny filazantsara tonga ny tsy ombeny farany atsimo na Madagasikara. Ary tsy adala koa Andriamanitra nampandefa ny fifoazana nakany Akazobe teo e. Fa tsy adala koa Andriamanitra mandefa ny pasteur rojo aiza moa izy any amin'ny synodam-paritany vonizongo vavolombelona.
mairezany amin'ny dahalo misoran'Andriamanitra ary ny toerana isy ianao dia efa miomana fa any amin'ny tany misy dahalo ka ho aizany ray sao dia variana tato Atsimon'Imahamasina eto hoe eto milamindamina irahan'Andriamanitra ianao mandeha ary mandeha tongotra zany ary zany no mahasarotra ny fanatanterahana ny irak'Andriamanitra tsy mitady tany malemy aninona fa zao anefa rehefa irahan'Andriamanitra makany izay anirahan'Andriamanitra no ale fa tsy arak'izay tiatsika izay anirahan'Andriamanitra no ale fa tsy arak'izay tiatsika indraindray ny fiangoana ry avana rehefa manao tafika masina dia izay metimety aminy aizy nareo manao tafika masina any ambala vao satria ao anatin'ilay fikambananao misy efa any ambala vao marina zany sa tsy marina ho vao zany fomba fijery zany misy en'izany ane anao tafika masina any amin'ny tanindrazanay any amin'ny fianakavianay any tsika mandeha eto sisy en'izany mihitsy eto fa any Makedonia any amin'ny tsy fantatrao mihitsy ianao no irahana dia fantatritsika tsara zany tantara zany hoe ijona dia nalefa nakany Ninive tany zay tsy mbola hitany natao aninany tsisy anabavindraiky any tsisy anadanyreny ko any fa any no anyrahany tompo anao natahotra izy fantatritsika tsara ny tantara fa tsy analava resaka ry havana malalo amin'ny tompo ny anyrahany tompo anao tsy voatery tsisy maharatsy an'ilay anankiray akory kany misy nenitoanay any ka nenitoanay ne mba mandray atsika any tsy dia olana izay fa ny zava-dehibe tsy ny hoe nenitoanay any dia ho any isika fa ny zava-dehibe dia zao any Makedonia any Grèce mila fitoriana ny vaovao mahafaly ka tsy zay ao anatin'ny atodoantsika na arak'izay fahalemetsika eo ihany ny vita fa raha vao mihoatra an'io tsy vita nentsika manao an'izany andehanao tafika masina tsy vitatsika aloha ny any tsy araky ny budget zany ny budget no mibaiko ny fitoriana ny filazantsara fa tsy ny tompo tsy ariava ny zava-dehibe dia anao mandeha rehefa tsy ampy ny budget mandehana fa misy mpanompon'Andriamanitra momba anao any fa ny manahirana ny fitoriana ny filazantsara amin'izao hoentina ambanin'ny saucisse fumée sy ny vinaigre eto sisy eryzany mandana makany Makedonia dia hoenty ny paty jaune tsisy en'izany eo fa mandehana ianao ny apôstôly ary mandehana dia aza mitondra kitapom-batsy zay misy any ihany zany no atao hoe évangélisation ravana malalo ao amin'ny tompo enao be planina amin'ny fitoriana ny filazantsara io indraindray hafa ny planina ny Jesosy amin'ny fitorinany filazantsara ianao mieritreritra ho an'ny Torky alefany any Makedonia fa ny zavatra mahafinaritra dia izao rehefa mandeha mitory ny filazantsara ianao dia ny fanahy masina mihitsy no miaraka aminao voalaza amin'ny soratra masina ny asan'ny apôstôly to voalohany andiny fahavalo fa hahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo dia manomboka eto Jerosalema mahazo an'i Jodea sy Samaria ka hatrany amin'ny faran'ny tany vitanao io raha rehefa miaraka amin'ny fanahy masina fa raha ny calcul anao no mandeha aloha tsy vitanao io ary tsy ahita vahaolana tsy ahita résultat anao amin'izany rehetrarehetra izany mila manova ny fomba fitorin'ny filazantsara ny fiangonana raha tsy izany tsisy ilana ny fanahy masina fa efa vita planifié mety natao tamin'ny alalan'ny intelligence artificielle anao tafika masina zay ampidirina intelligence artificielle ho an'ny vonizongo voatendry an'ny vonizongo intelligence artificielle tavela anao rapasy tsy vita fa ny farandriavana dia izao ny jaintilisa tsy mahalala an' Jesosy Kristy no trosatsika ny rahanantsika zay ny trosa ny rahanantsika ary zany no anyrahana ny Paoly apôstôly dia mazavany ny afatra voarainy Paoly apôstôly ny Romanina toko voalohany ny andiny ny 7 hatramin'ny 7 vakiko zany riavana ary tsy tiako tsy ho fatarareo rahalahy fa matetika no efa nikasaka aty aminareo tanareo zany zay zany lisy
saingy azo sampona mandraka kehitriny aho hananako izay vokatra ty aminareo koa toy ny any amin'ny jentilisa sasany hanana ny grika sy ny firenena hafa rehetra ny endry sy ny tsy endry trosa aho ko raha izaho dia mazoto hitory ny filazantsara aminareo izay any Roma koa fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa fa amin'izany no hanehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana araka ny voasoratra hoe ny marina ny finoana no ho velona. Ry havana manalo amin'ny tompo mila mandreny filazantsara ny Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana ny olona rehetra manana didy amin'izany isika andao ifanometanana fa voantson'Andriamanitra ary irahan'Andriamanitra amin'izany ny fiangonana ka aza mijery tany malemy anorena mpangady dia manike hitory ny filazantsara ary manike ho tarihan'ny fanahin'Andriamanitra tsy amin'ny fitoriana ny filazantsara ihany fa amin'ny fiainanao iray manontolo ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany amen.